Fanomeravantsika rehetra amin'izao talata fa 8 ny volana martsa 2022 izao, ary manararoatra manatitra ny arahaba tratry ny asaramanitra ho antsika rehetra. Fanakalazan'ny taom-baovao iraisam-pirenentsika, fa taom-baovao malagasy antsika malagasy kosa dia hajaintsika sy asandrakitsika avo ka dia mirary soa tompolahy, mirary soa tompovavy, hitondra soa ary koa fahasalamana ho an'ny tsirairay anie ty taona vaovao ity, ary koa eo amin'ny lafiny tanindrazana dia hitondra fahafahana, hitondra fahalalahana, ary koa hitondra fahamarinana ary fifanajana mba hirosoantsika any amin'ny tsaratsara kokoa sy any amin'ny fandrosoana, any amin'ny tena fahafahana marina. Ao akatoko ny volana marsa koa isika izao ao anatin'ny volana fahatserovana ny tolom-parafahana tamin'ny taona 1770 dia sady taom-pifidianana ho antsika koa ity taona ity, dia mirary fifidianana anatin'ny fahamarinana, anatin'ny filaminana, ary koa anatin'ny mangarahara mba hisafidianantsika ny olona ametrahantsika ny fitokisana marina hitondra indray ny tanintsika ao anatin'ny dimy taona ho avy ity. Zavatra sarobidy tokoa zany satria raha mahalala sy raha mahita fa mandalo fotoana sarotra ny firenena ankehitriny, eo ny fahasahiranana, eo ihany koa ny fitondrana sadasady milaza ho mandala ny demokrasia nefa dia mamono sy mangeja manapim-bava, ary koa tsy mamela ny vahoaka aneho hevitra malalaka, ary koa sy ivory ankalalahana, irahana mandinika sy mifanentana amin'izao fanomanana ny fifidianana any amin'ny faran'ny taona izao. Koa rarina dia rarina tokoa ny fifanankalozan-kevitra sy ny fikaonan-doham-pirenena eo amintsika samy malagasy, satria izay fifanajana sy fifampiresahana izay no maha-olona afaka antsika. Raha hiandry ny vahiny lavo zao tsika hitondra ny vahaolana na koa mihitsy ara ametraka amin'ny fepetra ahafahantsika samy malagasy miara-miaina, dia tsy ho afaka novinantsika.
ka adiditsika samy malagasy rehefa mety velona rehetra na lafininna na lafininna na ara-pivavahana na ara-drazana dia anjaratsika samy malagasy no mifandinika ho an'ny hoavy ity tanindrazantsika ity, fa tsy andry ny vahiny lavo zao itsika anelanelana na sanatria hitatana atsika satria rahana mahalala fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny taona 470 zao tsika taona 324 dia mbola mandindona eo amin'ny fiainatsika, fiainam-pirenentsika ihany ny hery vahiny sy ny vola vahiny, satria tsy mahay miaina sy mitantana ny harenantsika ka dia miankindoha lalandava hatramin'izao, ka ny rariny zany dia mba ho taom-pahafahana ho fifidianana hitondratsika any amin'ny tena fahafahana marina sy ny tena fahaleovantena, io fifidianana ho atrehintsika amin'ny faran'ny taona io ka dia mirary soa indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy.